mandritra ny 4 arivo ireo mpozina hita ao anatin'ny sigara sy ny paraky ary nisetrika izy ireo dia manome goudron 100 isan-jato. Faly mirabantsika rehetra manaraka izao fandaharana ady amin'ny zava-mahadomelona izao, indrindrindrindra ny ady amin'ny finanana paraky sy ny fifohana sigara. Fandaharana manokana no arahanao mandritra ny andro maromaro ankehitriny, ary amin'izao andro voalohany izay ho arahanao zao dia hojerentsika ny mazava-doza ny paraky sy sigara io, fa hay misy poizina be dehibe 4 arivo mahery ihany no isany ao anatin'izany paraky sy sigara izany, ary ireo poizina ireo dia hoporofotsika amin'ity fa mahafaty misy voka-dratsy eo amin'ny fahasalaman'ny tenantsika olombelona avokoa. Koa dia manarafinaritra ary tompoko amin'izao fandaharana izao. Ireo manampaizana isan-karazany dia samy manam-pirofo, ary ny dokotera ihany koa dia manambara izany fa poizina ny zavatra misy ao anatin'ny paraky sy ny sigara. Ty fitaovana anankiray ity dia nafananao izany fanamarena zany laboratoire ngezabe anankiray izy ity, ary nitrandraka ireo kasinga simika isan-karazany tao anatin'ny paraky sy ny sigara, ay mahatratra amanarivony nisan'izy ireo. Ity paraky sy sigara ity dia karazana zava-maniry anankiray izay nivoaka avy tany Amerika avaratra tany, ary avy amin'ny famille Solanaceae. Izy io manana espèce N+ izy io genre nicotiana, ary rehefa melehibe izy io dia mahatratra 2 metra no aviny, ary ny raviny zany paraky zany dia mahatratra eo amin'ny 5-20 cm eo rehefa tena ngeza, hatrany amin'ny 100 cm hatrany mihitsy aza ny halavan'ny ravina paraky anankiray. Ary rehefa atao ny fanangonana zany ravi-paraky zany dia tsy maintsy hamaina, satria tsy maintsy esorina ny 7 isan-jaton'ny rano ao anatin'izany ravi-paraky zany, zay vao ahafahana mikarakara an'izany ho lasa paraky, ary dia lasa mivaramaina ohatran' zao, asiana talantalana zany izy dia asiana fanana sarbona ohatran'izany eo ambany eo, dia iny avy eo no anamboarana itony sigara itony na anamboarana an'ireny paraky zay mahazatra fahita andavanandro ireny. Ary dia reny no ampiasain'ny olona, hoan'ny olona, reny no atelin'ny olona ataony eo ambava ao, na pololorona atao fomba isan-karazany ifohana zany setroka isan-karazany zany atao satria heverina fa mahita fahatana fafinaretana. Na manao nefa na manao ahoana ny fampiasana paraky sy sigara dia mitovy avokoa ny singa simika ao anatin'izy ireo. Inona avy zany singa simika anatin'ny setro sigara izany? Mihoatra ny 4 arivo ny singa simika ao anatin'ny sigara anankiray, dia zay tsy voatanisantsika eto zany zay zavatra. Ny 770 amin'izy ireo dia mahatonga ho mamiadana avokoa, ary ny 300 dia poizina mahafaty sahala amin'ny nicotine, arsenika, radon, cyanure, phénol. Setro sigara dia 1 isan-jato entina sahala amin'ny oxyde de carbone, hydrocarbure, ary ny 7 isan-jato dia particule sahala amin'ny nicotine, ny goudron, ny benzopyrène indrindrindrindra. Eto zany ahitantsika sarina sigara anankiray, dia eo amin'ny lohan'izy io no ahitantsika ny acide cyanhydrique ary ammoniaka zany, dia entina mahafaty daholo zany, ary ahitana ireo zavatra cancérigène miteraka cancer sahala amin'ny naphthylamine, ny urétane, ny dibenzacridine, ny polonium 210. Misy poizina DDT koa hitantsika avy hatrany eo. Raha iresaka ny amin'ny nicotine tsika dia C10H14N2 ny formule chimique an'izany, ny mangamanga ny azote, ny fotsifotsy H, ny maintimainty dia ny carbone, dia miteraka fiakinan-doha zany nicotine izany. Ahoana ny fiasan'ny nicotine eo amin'ny vatana? Raha jery amin'ny fotsika ohatra ny nicotine dia mamoaka ny atao hoe catécholamine, mampakatra tosi-dra, manafaingana ny fitepon'ny fo. Ary raha eo amin'ny système nerveux central no jerena dia mangeja ny récepteur central nicotinique io ao anatin'ny fitrohana fito voalohany, dia manahitaitra ny ozatra rehetra madinika momba ny fihetseham-po sy ny fiakinan-doha, ary mamoaka hormone maromaro izay mampivaha ny ozatra, mampita zavatra amin'ireny nerftsika isan-karazany ireny. Ohatra zany ihany koa raha eo amin'ny système nerveux parasympathika sympathika dia zao, parasympathika dia mampikaikona ireo nofo fotsy rehetrarehetra ao anatin'ny vatantsika eo, ary mandrisika ny fitoto-fikandriky ny tsiranoka rehetrarehetra. Eo amin'ny sympathika dia mampifitina ny lalan-dra zany, mampakatra tosi-dra avy eo, ary manafaingana ny fitepony fo. Andehana eo jerentsika mikasika ny goudron indray. Ny goudron dia nisy fanandramana anankiray izay natao tao am-pianarana ity. Mpampianatra dia nampianatra ny lesona momba ny fonction respiratoire, ary enatana ny teny dia nisy fitaovana kely anankiray nasaina anatona daholo ny mpianatra, ve nareo na hijery an'ity fitaovana ity? Machine fumée izy io.
ary fitaovana tsotsotra zay afahana maneo an'zany goudron zany a am'reto mpianatra reto dia ny fixena tao tamin'ity zavatra rectangle kely ity zany fitaovana kely tsotsotra zany a misy poara misy teo kely manohy azy a ary de nasiana taratasy fotsifotsy madio tsara tare nipetaka ny fanandrify tam'le lavaka kely a mifandray am'le poara ary de nysaronana zany a nasiana antonoara kely a ary de eo am'le antonoara kely no apetaka lay sigara ary dia nalaina ny briquet de napiretina zany sigara zany dia notrohan'lay poara vetivety de ho levina io sigara io satria poara no mitroka anazy ary rehefa mipopina le izy a de iny fa mialany a ritra tanteraka ny sigara anankiray ary dia vahana zany de mipolotra avy tao setroka be dehibe inona miseho sitsika mazava ho azy fa zavatra maintimainty no miseho ary io natsona hoe goudron io goudron io a de ohatran'izay zany tsisy valaka no miseho anatin'ny avokavoky ny olona anankiray mipetaka ohatran'io ary izy jereo nefa tsy manara-tanana akory le izy kasihana tsy maninona ny tanana ary misy fofona zay mivoaka avy eo a lay oxyde de carbone sy ny zavatra isan-karazany resaka amin'ity oxyde de carbone zany tsika am'izao fotoana zao tao amin'ny fitsarana tomobily anankiray a dia teranga anisan'ny lehibe mpitsara tomobily ty de mpivoka sigara be tsisy oatra zany ary dia nisy tomobily nampandrosoana mba ho tsaraina rehefa natao ny fijerevana izany a dia tsy maintsy verifiena avy ny zavatra rehetrarehetra nalaina numéro a nalaina ny velomina zany tomobile de nijerena ny champement testena hoe manahoana zany aizaho aiza ny resaka pollution atmosphérique satria manetroka be ty tomobilinao ty ramse ary nijerena le izy a de rehefa nanatona ty ndray le namany anankiray de aloha mba andramana koa ty sigaranao ty rehefa nandramana le izy tam'le setro sigara dia niakatra be ny fatrany oxyde de carbone tamin'io sigara io avy dimy eny a no nytao amin'ny champement tomobile carte rouge mihitsy ny menanao fa tsisy hevitra azo nijanona amin'io sigara io anao fa tena manapozina ny atmosphère atsika eo amin'ny hémoglobine ry havana no mitondra ny oxygène ao vatantenatsika olombelona ary ny oxyde de carbone raha vao mandalo oxyde de carbone ny olona de memiena nisany hémoglobine mitondra oxygène io fa lasa pétan'le oxyde de carbone le place ary rehefa oxyde de carbone apetraka de makany am're selany atido reny zany de reny zany manjary mety tsy ampy oxygène nefa oxygène ny fiainan'reny a ary de manomboka asphyxie le olona manomboka sepotsepotra manomboka tsy mahazo aina ary raha mbola mitoy ihany ny finanana zany oxyde de carbone zany fitrohana izany a dia mazava ho azy a fa tsy ampy avokoa reo sela rehetra ao am'vatana tsy ampy oxygène ary tratrany anoxia dia eo a manomboka tsy ahatsiaro-tena intsony inona ny lesona azotsoana amin'izany hitantsika teo fa poizina avokoa ny paraka sy ny sigara mila mandray fanapahan-kevitra tsara isika raha ohatra ka feno mifoka sigara manodidina anao mandraisa fanapahan-kevitra ialao zany toerana zany teneny manadidina mba hifanaja asivo soratra mihitsy raha ilainy zany asivo soratra hoe aoka mba hifanaja isika re ajao ny manodidina anao fa aza mifoka sigara hitao kaiky eto reo manodidina reo manko de mety tsy tia lala na de sokafanao aza nefa ny varavara kely de tadio fa mifoka foana an'izany setroka sigara zany misy lalàna ankehitriny zay misakana zany toejavatra zany ary na eto Madagasikara de misy zany lalàna zany tamin'ny 22 octobre 2003 lalàna 1871 zay manambara fa tsy azo atao a ny mifoka sigara mihinana paraky amin'ny toeram-piasana fitateram-bahoaka kianja amin'ny tafo na ny toerana hafa fivoriam-bahoaka tsy azo atao ny mivarotra paraky sy sigara amin'ny zaza tsy ampy-taona ary tsy azo ny atao ny mivarotra izany asiana soratra mazava ny momba izany a ny fivarotana tsy azo atao a miendrika dokam-barotra rehetra mifandraika amin'ny fampivoarana ny famokarana paraky tsy azo atao mifampiresihana amin'ny vatana na ankolaka hividy na inona paraky sy sigara tsy azo atao a ny manao vary maizina manamboatra miafinafina ny paraka sy ny sigara ary ao anatin'ny finosana de efa naseho a naizanaiza misy atsika an'izany soratra voalazany lalàna izany
afatry ny tompo aminao mipoizy ny fipera no tsetsefiny ahafaty azy ny lela mena rano